Tompomasy kosa ao anatin'ny vaovao manasongadina ny lafiny ara-toekarena sy arabaritra ny telo volana mamarana ny taona no tena misy ny komandy na ny famandriana ny entana eny anivon'ireny orinasa afaka ba ireny raha ny tokony ho izy. Raha ny eto Madagasikara nefa dia nahitana fienana 100 izany ka dia nisy ary ny antso sy ny sosikevitra izay naroso ny tale jeneraly ny House of Madagascar mba anarenana izany. Eo anatrihan'ny zava-misy crise eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eo koa ihany zany fa fiatrehany fividianana eto Madagasikara dia tsara ny sarihatra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ho an'ireo zone France zany izay tapapirovana sisa tsy may dia tsy fantatra moa zay zavatra ny antony ny andraisan'ny mpanome commande zany fa dia tapitapoka teo dia niaina hatramin'ny 60% ny commande zany eto Madagasikara. Raha ohatra hoe évaluena zany izy io 60% io dia mandritra ny 4 mois satria ty volany ty moa zany mariako 3 mois 4 mois hatramin'ny janvier io zany tena fikaraman'ny personne zone France io no azahoana bonus sy ny heure supplémentaire isan-karazany ka raha évaluena zany izy io dia à peu près eo amin'ny 8 millions de dollars ka dia niady zany tena nay amin'ny matechnicienne tsy voatery akory hoe après ny fahalalina ao candidat na voatery ho candidat vo ametraka amin'ny programme fa izao zany dia niasa ny tena nay mba ametrahana zany commande zany ho an'ny mpiasa ny zone France eto Madagasikara. Mariana zany fa mamelona olona à peu près zany eo amin'ny 8000 à 10000 personnes izy io ka mino marimarina angamba fa conscient zany ny fitondrana fa dia mba niady izay aloha noho ny fitokisan'ny mpiara-mombonantoka vahiny miaraka aminay zany niady zay mba hametrahana zany ho an'ny mpiasa malagasy ka raha ho tanteraka zany zay ary mananteny zay fa ho tanteraka zay proposition alefanay gouvernement zay dia mba azo antoka fa mba hanao fety mahafinaritra mba afaka apiditra ny zanany an-tsekoly mba afaka iaina tahaka ny olona rehetra na dia ao anatin'ity zany ny personne zone France ka dia manantena izahay fa tsy hanosy-botanana anay zany ny fitondrana